toy ny zava-doza eo mason'ny fitondram-panjakana ny fandraisan'ny mpanao politika anjara amin'ny fampihenana ny fahasahiranany vahoaka mialoha ny fampelezan-kevitra amin'ity fividianana ben'ny tanàna ity. Niarany Ramatahora ny ekipan'ny Tahina Razafinjoelina omaly raha nanome tanana ny mponina teny Andranomanalina. Nampiena ny rano maloto maimbo amin'ity faritra ity ny ekipa. Toy ny fanomezana fitaovana toy ny machine afaka mitsenitra rano sy ireo fitaovana maro samihafa afahana manala ireo rano maloto sy maimbo miangona amin'ity toerana ity. Tsy niandrelan'ny fitondram-panjakana fa nandefa mpitandro filaminana avy hatrany nidina ifoto nampiororo ny mponina tamin'ity toerana ity. Tsy vitany hoe nampiororo ny mponina Andranomanalina fa tonga nanao fanadiadiana ihany koa izy ireo namantatra ny anaran'olona nanome fitaovana anafahana ny fahasahiranany mponina teny an-toerana. Manoloana ity Ramatahora sy fampiororona nataon'ny mpitandro filaminana izay nalefan'ny fitondram-panjakana ity dia mahasamy jorovavolombelona ity olon-tsotra amin'ity faritra Andranomanalina ity fa kosa ny safidy ny tsy voaka tarizy noho ny tsy fisian'ny demokrasia eto amintsika. Nanamafy ity olon-tsotra ity fa tena tonga teo ny mpitandro filaminana nanao Ramatahora nampiororo ny mponina, nampiororo ireo olona manatanteraka ny asa manampy ny vahoaka hiala ao anatin'ny loto sy rano maimbo. Tsy vitan'izay rehetra izay, rehefa vita ny fanadiadiana sy Ramatahora nataon'izy ireo dia nalain'izy ireo sary avokoa ny toerana rehetra sy ny manodidina indrindra fa fitaovana izay nentina anampiana ny vahoaka. Mpanao gazety ny Kolo TV moa no tonga teny an-toerana nanao fanadiadiana. Nisy polisy any tonga taty aminay taty nanontany hoe iza no commune sa ny candidat iza no name an'ity nampiasa an'ity fitaovana ity. Eny de taviny le numéro de menay anazy le numéro le madame. Nisy sarina lainy mihitsy teto, nisy sarina lainy teto. Sariny ty tanàna ty de le olona izay mipetrapetraka teto nalainy daholo miaraka an'le fitaovan'ireo. Tahina Razafinjoelina no name fitaovana anay tamin'le anana nananty rano ty tsonanty rano ty satria nefa ela zay nijaly tamity de nalainy le numéro, nalain'le polisy le numéro. Fanampizay nisy olo-kafa olo-tsotra raha mamarina kokoa naneoneviny mahakasika ny fanampiana azy ireo hiala ao anatin'ny loto sy rano maimbo vokatry ny rotsakorana be loatra. Nilaza izy fa maharary ny vahoaka ny tsy maintsy manitsaka rano maloto isaky ny andeha ivoaka andeha hiasa na ivoaka andeha hanao asa mandraharaha any ivelany. Ny tena loza no sady mampalahelo dia ny mpianatra kilonga izay hamonjy fianarana tsy maintsy milona ao anatin'ny rano maloto maimbo vokatry ny rotsakorana izay miangona eto an-toerana izy ireo. Efa iara-mahita ho izy fa tratrany sakantsakana ny fanampiana izay voarain'izy ireo izay vonjy maika hialana amin'ny loto sy rano miangona eto amin'ny manodidina. Rano tatilo dia tena niakatra be mihitsy mbola tsisy an'ity asy ty. Miakatra be zao hitanareo zao hoe mbola io efa niekeny izy io le nanaovana an'ity asy ty dia efa naloha taona io na ririna dia miakatra be foana ny rano ity. Fahasahiranana miroboka an'io foana ny ankizy marary izany. Ny lehibe moa dia efa tsy hay intsony zay. Na ririna io tsisy taona na ririna fa zao foana ny ainanay ety. Zay aloha dia makasitraka ny olona nanao an'ity asy ty mihitsy fa izy ihany zao ny mba. Araka izany rehetra izany mitohy hatrany amin'ny endrika maro samihafa ny Ramatahora ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo olona na vondron'olona tsy mitovy firehana aminy na tsy mitovy loko politika aminy. Manoloana izany rehetra izany nivoaka tamin'ny fangina ny Tahina Razafinjoelina nanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana. Antsoava dia zao nangataka izy mba tsy hafangaro politika ny fahoriam-bahoaka, tsy hafangaro ny politika maloto sy ny asa fanomezan-tanana. Nangataka izy amin'ny fitondram-panjakana mba amelana azy malalaka hanome tanana ny vahoaka hiala ao anatin'ny rano maloto maimbo no sady tsy mahasalama. Ny tena mahasadaikitra ho izy sakanana izy hanampy ny vahoaka hanome tanana ny vahoaka hiala ao anatin'ny loto ao anatin'ny rano maloto dia rehefa avy eo tsy tohizan'ny fitondram-panjakana na commune ny asa zay no sakanan'izy ireo. Ny zavatra tsara ho fantatry ny fitondram-panjakana ho Tahina Razafinjoelina dia manana zo feno ho salama ny mponina rehetra manerina nosy indrindra fa ny mponina ao Andranomanalina. Manana zo feno hifoka rivotra mahasalama ny mponina na malagasy mpiray-tandrazana amintsika.
mamparary io rano maloto ho izy ary zavadoza ho any ankizikely. Ny atahorana dia zao, mety afara amin'ny fivalanana ny filonana ao anatin'ny rano maloto, mety arary, ary ny atahorana dia sanatrin'izany mety anala ny ain'olona ny rano maloto na fifohana rivotra maloto. Manao antsoavo aho eto ny zavatra mampalahelo ny seho tamin'ireo asa nataonay sy nitateranay teny anivon'ireny faritra tena sahiran'ireny. Inona ny zava-misy ireo olona? Marary ny zanaky ny malagasy. Tratran'ity rano maloto indrindra fa nisy an'izay orana kely nandalo teto Antananarivo izay. Miakatra ny rano ary le rano maloto dia mahazo an'le zaza dia mandoso mivalana ny ankizy. Miatraika manaina tompoko ny loto miakatra any tokantrano, miatraika amin'ny ainy zaza, iny fananiany lehibe ary. Nanao asa izahay, nanalany reny rano reny. Ankehitriny nanomboka maly dia tojolany izahay satria nahazo sakatsakana teo anivon'ireo mpitantana sasatsasany. Eto dia manao antsoavo. Aza afangaro politika reo olona ny ain'olona. Andao avelao izahay asa. Maro be ny toerana azonareo iasana ihany koa. Nahoana no idina ny asa tia nefa velesitsy atao akory. Maro ny toerana ho raha tao Mandranomanala izay ny asa natany atao madinika. Maro be ny toerana eto Antananarivo sahirana ny olona ary manerina Madagasikara sahirana amin'ity rano ity. Miditra ny tokantrano ary miteraka aretina ary mety mahafaty zaza tompoko. Mba sainy ihany fa malagasy samy malagasy sika. Avelao ny olona andimo tanànany. Izahay dia manampy fotsiny ihany an'ireo olona maniry andimo tanànany. Tsy fanomezana ny ataonay fa fanampiana an'ireo olon'ireo. Avelao re tompoko izay hanampy azy fa mafy mahazo malagasy. Mafy samy marary zanaka, mafy samy marary nefa tsy manana akory ny hoety manana itsaboana tena. Tsy dia mafaly ny pomba fitondrana na ireo mpisolelaka ny fitondrana ny fidinana ifotony ataon'ireo mpanapolitika na ireo kandida irotsako fidina ho ben'ny tanàna. Raisitsika ohatra ity mpanao politika anankiray ity lafatra vololomanana izay hita fa mpanohana ny fitondrana ny Rajoelina iringiriny. Tafitohina izy no sady sorena manoloana ny fihetsika ireo kandida irotsako fidina ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izay manao fidinana ifotony mijery marary ny vahoaka amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Ny tena manafitohina azy dia zao, ny fidinana ifotony ataon'ireo avy amin'ny fanoherana ho izy dia tsy fidinana ifotony tsotra izao fa efa fampelezan-kevitra no ataon'izy ireo. Misy aza ho izy efa miasa mihitsy manampy ny vahoaka manala ny vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana izay azo sokajiana tanteraka fa fampelezan-kevitra izany. Raha mihaino tsara izany fanehoan-kevitra izany dia toy nataony Taina Razafinjoelina no teny horesahana raha ahitsy ny resaka. Tsy fantatra ho ity mpanao politika ity na hoe manao azy ho ambonin'ny lalàna ireo olona manao fampelezan-kevitra mialohany fampelezan-kevitra izao. Ka ny amin'ny manokana dia tsotra, miantso ny tompona ndraiky mpanjakana, indrindra fa ny tompona ndraikitra misahana fifidianana mba handray fepetra amin'ireo izay manohintohina ny lalàna mifehy ny fifidianana amin'izao amin'ny fotoanany pré-campagne izao. Nanamarika izy fa tsara ho fantatry ny rehetra fa ny kandida miara-dia amin'ny fitondram-panjakana, miara-dia amin'ny filoha Andry Rajoelina ho izy dia mipetraka ho modely ary tsy misy mizany manao an'izany fandikan-dalàna na manao fampelezan-kevitra zany. Fa izy ireo avy amin'ny fanoherana no tompon'ny fandikan-dalàna mihevitra azy ireo ho ambonin'ny lalàna. Ka izay zavatra izay dia mila andraisana fepetra ho ity mpanao politika ity lafatra vololomanana. Malala tokoa fa ao anatin'ny akatoko ny fifidianana antsika amin'izao vanim-potoana izao hiditra tsy ela ny resaka campagne resaka ben'ny tanàna zany dia izay dia mahita mampanohana ny fitondrana anay dia ny fitondrana dia atao hoe mametraka modely foana raha ny zavatra hiditra ny fitondram-panjakana ho tokony modely sy fitaratra ary mametraka an'izany ny fitondrana ankehitriny satria misy ireo kandida izay efa manao hoe ambony lalàna avy ny fieritreretana anazy mpanohana ny fitondrana sa izay le efa zatra ny lalàna ririnina ka manao hitsin-dalàna foana dia mangalatra départ amin'izao vanim-potoana izao efa midina etseroa tsy manaraka ny fianitra izay napetraka ny senisy ny lalàna ny fety amin'ny firenena. Tsy mampaninona moa zany satria politika angamba no atao fa zatra nanao an'izany ny fitondrana izay nitantana teo aloha zareo dia efa zatra n'izay lalàna andehana an'izay fa dia izay dia mahita hoe
mametraka ny fahendreny mandrakariva ny fitondram-panjakana ary mametraka ny atao hoe modely mba ilana ny fomba mahazatra ratsy. Na ny heviny manokana Guy Maxime, marina tokoa fa tsy misy na iray aza ny manao pré-campagne amin'ireo avy eo amin'ny candidat atolotry ny volomboasary. Tsy hoe te hipetraka ho modely fa izy ireo mihevitra fa izy ireo amin'ny fitondrana ka efa fampelezan-kevitra efa vita ny foto-drafitrasa kely izay vitan'izy ireo teo amin'ny fitondrana. Fa na dia zany efa hitampoko hitam-pirenena ny candidat volomboasary izay tratram-bodium nametraka affichage. Tsy nandraisana fepetra moa izy fa tsy dirantsika lalina zay. Na dia io aza zany rehetra zany hoy Guy Maxime dia tsara ihany ny miomana na ny mpanohana fitondrana zany na ny mpanohitra ny fitondrana satria tena enjana dia tena enjana tokoa ny fifaninanana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna amin'ity indray mitoraka ity. Dia ny hita aloha zany zava-misy amin'izao fotoana izao hoe marina tokoa fa somary misy ny candidat mangina satria amin'ny lafin'ny fiomanana amin'ny fifidianana dia tsy maintsy miomana tsara zany, mandamina paikady, mandrafitra ny fitaovana ho ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao raisitsika zany ny fangina ny eo amin'ny fitondrana dia zareo any aperinasy, zany hoe na nitatana ny tanàna Antananarivo ara Andriamatoa Nandretsitoaina ny teo nandritra ny efataona zay vao nisy PDS teo zany dia aperinasy zareo zany. Dia raha aperinasy izy zany dia mieritreritra izy hoe izay vita ny tao anatin'izay efataona 5 taona izay no atao hoe pré-campagne ho azy zany. Izy zany tsaraina amin'ny résultat fa ny mpifaninana amin'indray zany tsaraina amin'ny programmany. Anana programma ilay fanjakana amin'izay ho atolony ao anatin'ilay 5 taona manaraka izay candidat ilay fanjakana zany, fa izy aloha tsy maintsy tsaraina amin'izay vitany zany tao anatin'ilay efataona. Amin'ny lafin'ny politika zany ny atao hoe pré-campagne dia mobilisation ana base politika zany. Dia raha ny tena izy zany ny anatina antoko manentana ny antoko, miresaka mpikambana amin'ny antoko, zay zany tena atao hoe pré-campagne. Etam-pamaranana dia zao hita taratra fa tsy hanana ny fitoram-panjakana henatra ny mampiasa mpitandro filaminana atao fitaovana ampiororo ny vahoaka amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Tsy hijery ohatra lavitra isika toy ny nataon'izy ireo any Tahina Razafinjoelina, ary tsy Tahina Razafinjoelina irery ihany fa ny mpiara-miasa aminy izay nanome tanana ny vahoaka ny Andranomanalina hiala ao anatin'ny rano maloto sy maimbo ary tsy mahasalama. Efa naratsika teo fa tsy nafaly ny fitoram-panjakana zany ka nandefasan'izy ireo mpitandro filaminana nampiororo ireo mpiara-miasa amin'ny Tahina Razafinjoelina sy ireo mponina ao amin'ny faritra Andranomanalina. Tsy fantatra treto inona ny tena ny antony fa ny zavatra tsikatra dia tsy tiany fitoram-panjakana ny mahita ny vahoaka hiala ao anatin'ny fahasahiranana mialohan'ny fampelezan-kevitra. Tsy fantatra hoe tsy manan-katokona izy ireo rehefa tonga ny fampelezan-kevitra ka tsy maintsy sakanana ny fahasahiranan'ny vahoaka sao dia tsy sintsony ny olana vahana rehefa tonga ny fampelezan-kevitra. Malasa eritreretra tokoa raha tena zay tokoa nao an-tsain'ny mpitondra fanjakana, nefa dia hiara-malala fa saika isaky ny zoron'ny trano mandalo fahasahiranana daholo, ao ny tsy fisiany rano, tsy fisiany jiro, ny fivangongon'ny fako sy ny rano maimbo, rano maloto sy ny sisa sy ny sisa. Betsaka ny toerana azo iasana ho Tahina Razafinjoelina araka ny fanaratsika teo, fa mampametra-panontaniana ho izy nahoana ny fitoram-panjakana no tsy mamela ny mpanao politika, tsy mamela ny olon-tsotra hanampy ny mpiarabelona hiala ao anatin'ny loto tsy mahasalama. Fanontaniana aty amin'ny farany dia zao, sanatria ve ataon'ny fitoram-panjakana ho fitaovana politika maloto ny fahasahiranan'ny vahoaka entina anodikodinana ny sain'izy ireo, anodikodinana ny vaton'izy ireo rehefa tonga ny fifidianana? Anjaratsika tsirairay mamaly an'izany ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany. Aza adino misabone sy manisy jema ny videontsika amin'ny manaraka indray.